Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Nandefandefety sy mba Nanisik ang punyang palay aminiran amin'ny foravoravo amin'ny fofiany fifalinana idirako ny tokatranotsika menakavindray amin'ity fotoana ny mahafinaritra be ity zay araky ny fanapanatenako hatramin'ny maly iresako hatrany hatrano momba an'izany atao hoe fahendrena ny tontolon'ny fahendrena satria fanampahafantariko hatramin'ny maly fa ny atonga ny olona anana fiainana mahafinaritra andeha lavitra amin'ny fiainana atonga anao anana fiainana milamina ary ndresako maly zao dia hoe arena mateza misy ny arena mandalo fa misy ny arena mateza dia efa naveriko ombenombeny fa tsy ny olona rehetrarehetra manan-karena no tafita tsy ny olona rehetra manam-bola rehetra no tafita amin'ny fiainana fa misy olona manam-bola androany fa miletika ara-pitso manan-karena androany fa tsy maintsy miletika ara-pitso satria rehefa tsy ao anatin'ny olona ny fahendrena dia tsisy ninina mateza zany tsisy zavatra tsara mateza zany tsisy vola mateza zany tsisy arena mateza zany eo amin'ny fiainan'ny olona raha tsy ao anatinao ny fahendrena ny fahombiazan'ny olona rehetrarehetra atao anaty baiboly ka olona nandeha lavitra ary olona ela velona ary olona naharitra ary natsangan zavatra goavana dia tsisy adihevitra zany olona zany fa olona nanana fahiratatsaina noho ny olona rehetra ary olona manana fahendrena noho ny olona rehetra raha miresaka fahiratatsaina tsy miresaka fahendrena eto fa fahiratatsaina ny mahasamy hafa azy manko ry havana dia zao ny fahiratatsaina dia fahiratatsaina naturel zany hoe le olona marantsainy reny olombelona ihany saina maha olombelona ihany ny fahiratatsaina ny fahazavatsaina dia olona maha olombelona anao ihany ary be da be ny olona mahiratsaina sy manana fahazavatsaina na olona tsy mivavaka ary na olona tsy mivavaka ary dia manana fahiratatsaina fa ny fahendrena kosa dia avolo eny farafakeliny avolo eny noho ny fahiratatsaina nanan'ny olona ny fahendrena amin'Andriamanitra satria ny fahendrena dia ao amin'Andriamanitra irery ihany ny manana azy ny fahazavatsaina sy fahiratatsaina dia azo ratrovina any amin'ny université amin'ny fianarana matematika amin'ny fianarana comptabilité amin'ny fianarana gestion amin'ny fianarana ty rehetrarehetra io dia afaka manana fahazavatsaina sy fahiratatsaina ny olona fa ny fahendrena tompoko dia vavaka ihany ny azahoana azy fa ny lora tena mivavaka tena hoe Andriamanitra ihany ny afaka manome fahendrena olona Andriamanitra ihany ny afaka manome fahendrena olona ary ny fahendrena dia avolo eny farafakeliny ny fahazavatsaina sy ny fahiratatsaina zany hoe ny olona manana fahendrena zany dia afaka manangana zavatra goavana mihitsy iresako olona ohatra ianao ny olona marantsaina be da be ny olona marantsaina ohatra ny Vladimir Poutine reny zao marantsaina Vladimir Poutine ry Paul Kagame matory Paul Kagame nahatsangana firenena ravarava ny ady potiky ny ady nefa tampotampoka eo ry Paul Kagame nahatsangana firenena ray matanjaka ty Afrika amin'izao fotoan'izao zany firenen'ny ino izy ty Rwanda zany fatatsika tsara zany nitsangana zany firenena tao Afrika atsimo zany izy ty Nelson Mandela nigadra mapolipoly taona maro tany amponja mapolipoly taona maro nigadra tany amponja nefa nivoaka avy ihany mbola afaka nanangana ny nahatsangana ny Afrique du Sud ihany
misy olona nefa na tranona koa ary tsy voatsangany, misy olona na zavatra kely asaina atsangany etsy ary dia tsy voatsangany. Tena androany tena ty tenanao rapino ianao, tena rapino ianao. Fahendrena ny mila anananao, rehefa nananao ny fahendrena dia afaka mandeha lavitra ianao. Ka ampianatra an'izany resaka zany androany, mbola ampianatra indray andoloantsika ivavaka angataka amin'ny fanahy masina noro lalana antsika. Tompo Jesosy manoro eto ianao androany ary mangataka aminao aho, toroy lalana izay sokafo masom-pananay, alalanay ny sitraponao indray, alalanay ny fahamarinana rehetrarehetra. Sokafo vava mpanomponao ary ny teny rehetrarehetra zay ampianarina eto anie dia akasika fiainan'olona sy anova fiainan'olona maro. Misy saotra Jesosy io. Amen. Amaky ny teny tompontsika atao amin'ny ohabolana toko faefatra, ohabolana toko faefatra. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Eo amin'ny 9:20 manao hoe: fa ny lalan'ny marina dia toy ny fipoakandro maraina izay mihamazava mandra-pitao-vovonan'ny andro. Fa ny lalan'ny marina dia toy ny fipoakandro maraina izay mihamazava mandra-pitao-vovonan'ny andro. Atao amin'ny andininy ohabolana ihany, ohabolana ihany vakitsika. Toko aloha tonga dia atao amin'ny salamo 430 vakitsika. Salamo 430 ary eo amin'ny andininy 17 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Andininy 17, salamo 430 andininy 17 manao hoe andininy 12 hoe: na iza no maniry fiainana sy tahita andro ahitana ny soa dia arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka. Arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka. Le ohabolana toko faefatra teo dia mitantara manao hoe lalan'ny marina dia toy ny fipoakandro maraina ka mihamazava mandra-pitao-vovonan'ny andro. Dia ozy izy indray ty salamo 430 teo hoe: na iza ianao no maniry fiainana, tena maniry fiainana mahafinaritra be, ary tahita andro maro ahitana ny soa, dia ty misy fahendrena anankiray: arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka. Ny Efesianina toko faefatra, Efesianina toko faefatra eo amin'ny andininy 15 dia izy hoe: koa esoro ny laingy, esoro ny laingy ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra. Esoro ny laingy dia samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra. Esoro ny laingy dia samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra. Ny laingy ary havana dia anisany manimba, tena manimba fiainan'olona maro. Ny lainga sy ny fitaka dia manimba fiainan'olona maro. Ary raha mpanompon'Andriamanitra ianao androany miainao an'ity fandaran'ity dia ampianatra anao momba ny fahendrena mahakasika an'izany atao hoe fitenenana lainga sy fitaka ary fahamarinana izany aho androany. Ny ao an-tsain'ny olona maro ary ao an-tsain'ny olona tsy mivavaka dia ny hoe aza dia diso marina loatra. Mba misy fotoana ihany koa mba milaza lainga kely, ary amarinitsika moa zany le izy hoe misy ny atao hoe lainga masina, dia misy ny lainga tena lainga, dia misy ny lainga masina. Dia be amin'ny olona mihitsy no miafina rehefa mandainga ambadika le hoe lainga miafina, dia lasa mandaingy. Dia tsy ny olona tsy mivavaka ihany no mandaingy, fa na dia ny mpino koa ary dia mandaingy. Inona ny vokatra tsy ny laingy?
mitondra inona eo amin'ny fiainatsika ny laingy. Voalohany ry havana dia zao ozy izy le tenin'Andriamanitra nivakitsika teo hoe na iza maniry fiainana sy tahita andro maro ahitana ny soa dia aoka izy aro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy teny fitaka. Raha te ahita andro soa, andro maro ahitana ny soa ianao dia ny lelanao arovy mba tsy handainga. Ny lainga manko ry havana dia mamatotra ary tena mamatotra, ary tena mamatotra. Ny mahatonga ny olona migadra ary sarotra ny raharaha rehefa ny amin'ny tribonaly, sarotra ny raharaha rehefa ny amin'ny mpitandro ny filaminana, ary rehefa manomboka ny mpitandro ny filaminana na ny mpanao enquête na ny mpitsara dia mianatra momba ny lalàna ary mianatra momba ny fanaovana enquête, mianatra momba ny fanadihadiana. Dia maro ny olona laim-panahy dia miresaka, dia rehefa miresaka dia hoe rehefa mandainga ranga dia mba afaka, rehefa mandainga dia milamina fa mila mandainga ihany dia mila nefa ry havana io lainga io dia mamatotra ny fiainanao. Ary ny olona rehefa nandainga indray mandeha dia lasa tafiditra mandainga fanindroany, ary lasa tafiditra mandainga fanitelony, ary tsy maintsy mitady fomba amahana ny lainga io. Dia anisan'ny olana dia zao rehefa mitady fomba ny olona amahana n'le lainga dia lasa tsy tafaverinao amin'ny fahamarinana intsony. Lasa sarotra be zany ianao rehefa avy nandainga dia ilaza marina, fa ohatrany hoe lasa lainga miampy lainga dia lainga miampy lainga. Dia inona ny hafarany mahatonga anao misaraka amin'ny olona zany, mahatonga anao tafasaraka amin'ny fianakaviana zany, mahatonga anao tafasaraka amin'ny olona rehetrarehetra zany, ny lainga. Dia lasa malaza ianao any ambadika any hoe reny mpandainga, reny mpamitaka, reny mpamitaka. Mahatonga anao lasa mandeha mitoka-monina ary tsisy olona te hiaraka aminao intsony, tsy misy olona te hifandray aminao intsony satria mandaingy mamitaka. Zany ny vokatry ny laingy. Lasa mandainga dia lasa, ary ny lainga tompoko dia tsy maintsy lainga mamahazy. Raha tsy hoe le olona manomboka mibebaka sy mifona, tena mifona hoe tena mifona fa lainga le niteneko tamin'iny, diso le niteneko tamin'iny, namitaka le tamin'iny fa mifona fa tena diso fa tiany tena marina. Zay anga hoe tsy maintsy mifona ianao dia tsy maintsy mibebaka dia manomboka milamina ny lalanao. Fa raha ianao tsy mahavita mifona, tsy mahavita manaiky an'le heloka nataonao, tsy mahavita manaiky sy mibebaka eo anatrehan'le olona nandainganao, dia tsy maintsy lainga mamahalaingy. Dia in'le lainga fanindroany iny ndray tsy maintsy misy lainga fanitelo ny mamahany iny, dia lasa mandainga foana ianao. Dia zany mahatonga ny olona anankiray voafatotra na laingy, voafatotra na laingy dia mamorona foana. Ohatra resahako amintsika hoe nindram-bola tany amin'ny banky ianao, dia efa nindram-bola tany amin'ny banky ianao dia ny tena marina an'io vola io nefa saika ohatra hoe hitsabonao tena, na mety hoe ivola io mety hoe andoavanao ekolazin'ny mpianatra, na ohatra hoe ivola io mety ohatra hoe ny antony indramanao azy zany andoavanao fatrano, na mety hividiananao fanafody satria marary ny zanakao na marary ny vadanao, na anaovanao mariage io vola indrama amin'ny banky io, anaovanao mariage. Or rehefa nindrana an'le vola tany amin'ny banky anefa ianao dia tsy zay ny tenina hoe indram-bola any amin'ny banky anaovako mariage, fa tsisy ampindram-bolanao koa aloha raha anaovanao mariage any. Fa matombo banky manome volanao dia ampiasaina amina ampiasa vola ianao zay, ampiasaina amina asa, ampiasaina amina tsena. Fa raha hoe indram-bola any amin'ny banky ianao aminao mariage na hitsabona marary mety tsisy ampindrana anao azy zany.
Itsabonao tena le izy nandoa ividianana fanafody nanaovana mariazy nandoavana ekolazy or mindrana le volana efa enao any dio zany anaovako voamaina anokafako gargoty anokafako an'izao mandaingy anao zany mandaingy anao alainga ny akanao an'le volany amin'ny banky azonao le vola dia namitanao somatsara amin'ny mariazy ny-janakao namitanao an'le trano fa tsy nampiasaina tamin'le zavatra tokony nampiasaina azy nampiasainao tamina vidim-panafody nampiasainao ekolazy lany le vola tiatsiketo rehefa ho avy ny banky am'izay hitako ny trosy ho avy ny banky hitako an'le vola tiatsiketo fa tsy maintsy mandaingy ianao rehefa tsy voalohanao i vola io tsy maintsy mandaingy andray ianao amahana ny problème io any amin'ny banky hoe zao ny tena olana tamin'le izy dia tsy maintsy laingy andray hoe tena tsy netiny tseny hoe ravany tseny zao ny olany nefa tsisy an'izany akory fa mety nanaovanao vakansa le izy nanamboaranao trano dia tsy maintsy laingy mamahan'le izy satria laingy ny anganao voalohany ary dia manomboka tsy maintsy mikorotanao anaty laingy ianao ary mamatotra ny laingy firifiritsika miantoka ny namatsika miantoka ny rahalahinao anao miantoka ny anabavinao miantoka ny raitapo aminao hoe andao indram-bolany amin'ny banky i vola io tsy ianao ny maka azy tsy ianao ny mampiasa azy fa ny rahalahinao hoe mety anavotana ny rahalahinao any amponja na anavotana anaovana volany amin'ny tribunal na anavotana anaovana kolikoletseroly izy dia teren'ny fianakaviana ianao dia ilaingy lasa ianao ny mandainga dia ianao ny manisy sony ihany hoe ampiasaiko am'izao azo anefa le vola tsy ampiasanao amin'iny fa menao ny rahalahinao avy eo ny rahalahinao tsy mahatavaverina an'le vola tsy tavaverina le izy dia jereo fa tsy maintsy laingy amin'ny mamahany io vao miva io ary laingy amiampilaingy zany ingeny mahatonga nyren'le hitanareo problème be any amin'ny banky indramina frigidaire anao mba ampindramin'ny frigidaire anao aloha dia ampindramin'ny tomobilinao aloha fa indram-bola any amin'ny banky dia ampindramin'ny denao no manao antoka any amin'ny banky dia ampindramin'ny machine anao machine fanjairana dia ampindramin'ny armoire anao ataoko antoka any daholo dia ampindramin'ny télé anareo ataoko antoka any reto le zavatra reto anefany tsy anao akory fa nampidirina tao an-tranonao fotsiny io ny télé io ny anako atao dia hitan'le mpiasa amin'ny banky ay anao reo tonga am'izay ny fotoana navoaka amin'ny banky le vola dia alain'le zokonao alain'ny ny avanao le fananana ny indramy mamodina tao antoka teo tsy tafaverina le vola tsy tafaverina eo ianao vao mikoropaka ary miakatra tribunal aiza daholo le natao antoka ka reny tsisy anafa an'le zokoko an'izao so lainga miampilainga tsy maintsy zay foana ary tsy maintsy mikorotana ny olona raha vao manomboka mandainga sy mamitaka ianao dia lainga ny mamahalainga dia lasa lainga ny fiainan'ny olona iray tsy mety milamina zany ianao ry havana tsy possible hilamina zany ianao raha vao nandainga indray mandeha raha ohatra ka tsy te hilaza marina ianao dia aleo fotsiny mangina ny vava aleo tsy mitsofoka tsy mampaninona nge anao rehefa tsy te hilaza ny marina ary ianao rehefa tsy milaza ny marina tsy mampaninona zany tsy mamatotra anao zany fa ny olana dia ianao mandaingy efa niteraka taman'olona ianao efa niteraka ray nalain'ny mamanao le zaza dia nitaizain'ny mamanao dia nisy lehilahy am'izay tateorina napakabady anao dia io zany efa nakobonina re menakavy tao io hoe aza miteniteny mihitsy hoe zanaky rozy io dia aza nitenena mihitsy rozy hoe efa niteraka dia nanotanin'le lehilahy rozy tena ianao hoe efa nanambady taloha mbola tsy nanambady mbola tsy niteraka za mbola tsy niteraka zany nefa efa niteraka fa rian'le mamany fa ty tsiketo fa indray andro tsy maintsy mipoaka io
tsy maintsy mipoka hoe zanakao io nana fienina ohatry ny ahoana rio riavana dia tsy misy marina zay tsy isy eo ary tsy misy takona zay tsy ho hita. Baiboly no miteny an'izany, tsy misy takona zay tsy ho hita ary tsy misy marina zay tsy ho isy eo, fa tsy maintsy misy eo foana marina. Raha nambady ianao ka na efa niteraka azy, na efa niteraka azy, tsy mampaninona milaza ny marina, tsy mampaninona ny mitsotra ny marina. Indrindrandrindra resaka fanambadiana ny resahako. Ao anatina fanambadianao manko nge riavana indray misy zavatra be da be mandisy fanantenana, mandisy fanantenana. Ndraindray misy vehivavy efa niaraka tamina lehilahy anaky 7, anaky 10, anaky 4 niaraka tamina, dia ianao nefa mbola milaza ihany hoe madio fitondran-teny ianao milaza hoe zao atanin'ny vadinao satria misy fotoana ny lehilahy miaraka aminao tena nambady ianao, sary-piaro izy dia misy fotoana manontanytany ianao efa niaraka tamina lehilahy tsory aminy efa niaraka hoe akanao vady izy tsara, tsy akanao izy aza mandaingy. Olona efa firy niaraka taminao mbola sahanao no mitena za mbola tsy niaraka tamin'ny lehilahy zany, mbola tsy any zany, mbola tsy maditry zany zany. Fa ao arina kely eo hipoaka daholy, voaka daholy ny ekisanao ny ambadimbadika any, miona aminao, rehanao, rehan'ny vadinao aty aoriana. Ay ve efa misy ekisa zany, ay efa ekisa tary, ekisa fafiry iny zao, ekisa fafiry. Voafatotry ny lainga. Ary raha tsy tianao ny korotana amin'ny tokantrano dia tsy maintsy mbola mandainga indray ianao hoe anga iny no ekisako fa olona nananana fotsiny, dia lasa mbola mandainga indray. Zany tompoko ny erreur goavana amin'ny lainga indray mandeha. Ary ny olona mpandainga tsy maintsy mikorotana, ny olona mpandainga tsy manana fiadanana zany, satria voatery tsy maintsy mamorona foana isan-kalina inona indray ny lainga ho tenenina. Ary na hoela na hoaingany dia ozy izy le fiteneniny hoe lany ny laingany, na hoela na hoaingana tsy maintsy tonga ianao amin'ilay hoe lany ny laingany, lany ny laingany. Ny fahendrena dia ozy izy mivolazan'ny Baiboly eo amin'ny salamy mivakitsika teo, eo amin'ny salamy mivakitsika teo. Na iza ny maniry fiainana sy tahita andro maro ahitanana soa dia aoka izy aron'ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiteny fitaka. Indrindrandrindra rapino ianao, za dia tena mamety horevitra mihitsy ho an'ny mpivavaka, na inona mety ho vokany, na inona mety ho fitrangany, dia aza mandaingy. Raha nanao ady sony ianao dia tsisy olombelona tsy diso zany. Raha nanao ady sony ianao tsisy olombelona tsy diso zany. Raha nanao erreur ianao tsy nisy olombelona tanteraka zany teto ambonin'ny tany. Ary zay tsy nanota taminareo ianao ketorabato azy hoy Jesosy. Tsy misy olona manao tsara hoy ny tenin'ny tompo, tsy misy olona manao tsara, tsy misy olona manao ny marina ka tsy manota. Misy fotoana foana tsika tavalatsaka ao anatina fahotana, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsisy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Inona ny dikan'izay teny zay? Ny dikan'izay dia teny zay dia tsotra ihany. Ny dikan'izay teny zay dia tsotra ihany. Fehezo ny vavanao mba tsy handainga, fehezo ny vavanao mba tsy hamitaka, fehezo ny vavanao mba tsy hisy lainga mivoaka ao anatin'ny vavanao, fehezo ny vavanao. Zany na tonga ny Efesianina 4:4 ty hoe koa esoro ny laingy ka samy milaza marina amin'ny namany avy ianareo rehetra. Esoro ny laingy. Rehefa sanatria tafalatsaka nandaingy indray mandeha ianao dia andana mifona, andana mibebaka amin'ilay olona nandainganao. Mifona hoe fa ohatrany tsy marina ilay zavatra nyteneko tamin'iny, ohatrany diso, ohatrany misy lainga hoe ilay nyteneko tamin'iny fa mifona. Satria raha iny le lainga iny ny non'le olona dia miamitohy iny satria mety mivoatra araka iny le resaka, dia mitohy hatrany le izy dia ny hafaranao ry havana malala, ny hafaran'io resaka io
satria le olona iresaka aminao eo foana dia amorona lainga eo foana ianao voafatotra ianao ny hafaranao voafatotra ianao ny hafaranao ary dia iny mahatonga leo lasa mpandainga tanteraka ianao dia lasa fiainana lainga ary ampisaraka anao amin'ny olona zany ino mbola very piany tsy voatery rehefa iresaka ianao dia tantara marina amin'ny olona rehetra tsy voatery tantara marina hoe zao daholo tsy voatery tantara marina afaka manakombona ny vavanao ianao na misy marina ary afaka manakombona ny vavanao ianao fa ny zavatra raha ranony baiboly dia ianao tsy andainga raha anokatra amin'ny vavanao anisan'ny fahendrena ihany koa manko tsy be resaka na malala amin'ny marina ary ohatra raha mahita olona ianao any ambadika any ohatra hoe mampirafy le lehilahy na mampirafy le vehivavy raha mpanompon'Andriamanitra ianao raha pino ianao afaka mitondra mambavaka an'le olona iny ianao afaka mitondra mambavaka amin'ny fiainana na afaka teneninao tsotra izy hoe tsy mety ange zao ataonao zao hoe ajanao zao adalana sy fampirafesana zao ajanao zao afaka teneninao le olona fa tsy voatery hiteneny amin'ny vadiny ianao hitako ny vadinao nampirafy marina fa tena marina le nitenenao ary marina le lazainao ary marina le hita masonao fa raha miteny ianao hitako ny vadinao nampirafy dia ampikorotana ny tokantrano zay ny mahatonga na miteny hoe tsy voatery laza marina foana ianao isan'andro fa saingy kosa ny andra ranony baiboly ianao dia ianao tsy andainga asa raha azonindro zany fampianarana zany tsy voatery zay hitany masonao dia tantarainao amin'ny olona daholo satria eto ambonin'ny tany angery havana zany ho le fahendrena mangataka amin'ny tompo tsara hoe arovo ny tompo ny vavako so arovo ny molotro fa ndraindray ny filazanao an'le zavatra hitanao rehetrarehetra sy ny marina hitanao rehetrarehetra ka ana dia mety anakorotana indray anakorotana fiarahamonina anakorotana fiarahamonina misy olona mihitsy miresaka amiko ohatra zany misy madama zay tantara amiko indray andro izay pasteur izy tamin'izany mbola tsy mivavaka tato amin'ny vahoan'oloko dia mampirafy tsy fantatry mivadiko zany ozy hatramin'ny andro any miaraka amin'ny directeur anay miaraka amin'izao dia mahazo vola be pasteur dia tena hoe ao ampiasana anay moa tsisy malala hoe anao izy tsy fantatry mivadiko zany tsisy nenina fatany fa zao pasteur ozy izy tonga tampingonana tena mibebaka amin'ny fona amin'ny tompo manolo tena ho an'i Jesosy zay menakavy dia inona tokoa reny izy menakavy izy mivady sy ny zana mivavy reny mivavaka mafana fo mirehatra tsara tena mifanomponana ny tompo tena milamina ny tokantrano dia milamina dia le vehivavy lasa nanaja an'le vadiny le rangahy koa tena tiby an'le vehivavy tena hoe mifanaja dia mifankaty dia tena tahin'ny tompo le tokantrano zareo dia andry zareo milamina tsara zany efa nalala amin'ny marina fa i vehivavy io nampirafy taloha nijangajanga taloha ka raha avy a zany Pasteur Hery Tiana zany avy a dia hiantso an'le rangahy avy ianao aloha rangahy ty fa mety tsy fantareo ty resaka ty fa tantarain'ny vadinao tamiko ny secret rehetra fa ivadinao io nge talohan'ny vavahana tato grave be io nefa niaraka tamin'ny directeur sy ny chef de service nareo tany sy nampirafesiny tany ao ianao fa mety tsy fantareo zany fa tantara efa taloha moa zany rangahy fa mamela ny elony rangahy mamela ny fahotany azonao dinihana am'izany toy ihany tantara fa na io rangahy io mety hiverin-dalana ny tokantrano mety hikorotana ambony ambany izy mivady mety hisaraka mety hamaly faty an'io ramatoa io izy noho izany tsy voatery ilazan'izany fa nitondra mambavaka an'izy mianakavy nitondra mambavaka ny vadiny islamina ka tsy maninony ianao na tsy ilazany marina rehetrarehetra etsereo reo lazaiko fa zao marina tsy voatery fa ny raha ranony baiboly dia ianao mamoron-dainga raha miteny ihany ny vavanao ka misoka-bava ianao dia lainga ny resahanao dia zany ny zava-resahan'ny baiboly ny lainga tompoko dia mamotika ivavaka tsika isorany tompo mankasitraka indrindra tompo satria dia mampianatra anay andro manaly ianao ny lalana tokony izorana ny lalana tokony ale mba hatonga anay tsy hanaonanao foany ary hatonga anay hanana fiainana mahafinaritra ary hatonga anay hanana fiainana andeha lavitra ary fiainana tsisy obstacle dia natoronao anay ny lalana matoky avy zany fampianarana zany anay dia iletika ao ampony aseho an-tsainay
mba tonga nay tsy hanao fonana ny tonga nay andehandeha ho azy fa teny toetra amin'ny sitraponao makasitraka tompo amen. Izay say ny fotoanantsika teto andro andriavana sabotsy avy izao dia mba hiaraka aminareo tao Antananarivo indray ary hitondra fampianarana lehibe alohan'ny iverenako any Paris any France dia hitondra izay fampianarana izay indray mba tonga ny ara-panahintsika hijoro tsara ny finoantsika hijoro tsara anananao fahendrena satria araky ny efa verimberikombenombeny fa rehefa tsy ampy fahendrentsika dia tsy problème vola ny problème antsika tsy problème natrosa tsy problème na posy fa rehefa tsy ampy fahendrena ianao dia bloqué ianao ary tsy afaka mandeha lavitra inoko anefa fa zany fampianarana zany ane dia anova amin'ny fisaina anao sy ny fijerinao ary tonga anao andeha amina dingana vaovao hotainy Jesosy amin'ny zava-rarehetritsika veloma tokoa. Vahao ny oloko, vahao ny oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko, vahao ny oloko, nandeha tanteny izy mba asitrana. Aku nanisik, ampun yang pandai